teo fanamariana faharoapolo taona ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara. Sy ho fanokafana ny fanamariana faharoapolo taona ny radio fanambarana. Dia hitondra ny lanonana amin'ny alalan'ny feonabe internasionaly etsy amin'ny Coliseum ny sabata 5 aogosta tontolo andro. Izany dia ho marina fotoam-bavaka lehibe miaraka amin'ny pasteur Mayol André Christian Dieudonné Mivady, filompamorona maneran-tany ny fiangonana apokalipsy. Manga sy fotsy ny thème antsika amin'io. Aza dino ary eny amin'ny Coliseum Antsonjobe ny sabotsy 5 aogosta ho avy za. Atolotra ny araba dokla sy toboko vavy amin'ny takariva ny sabotsy fa 7 ny volana Jolay 17 ity. Tsy ampiandrina hoe izay firosa vetrantsika ao anatin'ny vaovao. Nanorana ny teto Andrenivohitra ny maraina teo ary nitoy tamin'ny tontolo andro hariva izany tsy neto amin'ny faritra Analamanga ihany nefa no ahitana izay orana izay fa saika nahitana izany avokoa tamina faritra maro izay mbola hitoy amin'ny rahampitso izany raha nitombana avy eo anivo ny sampana mpamantatra ny mety toetrandro tafiditra ao anatin'izay ny faritra Sava, Analanjorofo, Atsinanana, Aloatra Mangoro, Atsimo Atsinanana, Anjombona kosa nefa ny andro any amin'ny faritra sisa raha toa ka ho maina tanteraka ny andro any amin'ny faritra Boeny, Menabe, Atsimo Andrefana, alzay malefaka no mamaritra ny toetrandrotsika amin'izao fotoana izao. Amin'ny alatsinainy kosa no hotombanana hiatsara izany toetrandro izany ao anatin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra nefa isika amin'izao fotoana izao. Fotoana izay mampivezivezy ny olona ny any amin'ny faritrany, misy ireo miakatra miazo Andrenivohitra, misy kosa ireo misafidy ny sitaka kely any amin'ny faritra anao izay fialan-tsasatra izay. Olana trany nefa ny tsy fandriam-pahalemana eny anivon'ny lalam-pirenena eny, nanamafy ny zandarimariam-pirenena fa handray fepetra izy ireo.